Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanarivana no iaravanantsika tratrety alakamisy fahasivy ny volana septambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko 10. Luka toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito. Luka toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no ny afaka izany, ny tompo nanendry olona hafa koa dia 70 ka naniraka azy tsiroaroy aloha azy any amin'ny tanàna sy ny tany rehetra efa alehany. Ary hoy izy taminy, be ny vokatra fa ny mpiasany vitsy. Koa amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba hambandehana ny mpiasa hamoro ny vokatra. Mandehana indro izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia. Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ary aza miarahaba olona akory eny an-dalana. Ary izay trano idikanareo dia lazao aloha hoe fiadanana ho amin'ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadananao dia hitoetra ho aminy ny fiadanana tonononareo. Fa raha tsy izany dia hiverina ho aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay zavatra omeny fa ny mpiasa miendrika ahazo ny karamany. Aza mifindrafindra trano. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy maniraka ireo 70 indraindray moa 270 amin'ny dikateny sasany. Dia maniraka ny 70 na 270 Jesosy mety Luka toko 10 ity fa any amin'ny toko 10 izy dia naniraka ny apôstôly 12. Eto kosa dia naniraka ny 70 na 270 izy. Inona no efim-panahy tsoahana riavako amin'ity mofinaina ity? Mampianatra antsika izy ity riavako malala fa Jesosy dia matoky antsika ka naniraka antsika. Ary dia misy torohevitra raha azo hitarafina amin'ity Luka toko 10 ity dia ny toetran'ny olona mahomby na mahefa. Tiany Jesosy ny ampahefa ny mpianatra, ny ampahomby ny mpianatra. Dia misy toe-tsaina azo tarafina amin'ity hoe ahoana no tokony ho toe-tsaintsika mba hahefa isika, mba hahomby isika amin'ny zavatra izay ataontsika. Mazava ho azy fa anankiray amin'izay hitantsika amin'ity andininy ity raha miteny Jesosy manao hoe indro izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia. Ny toe-tsain'ny olona mahefa na mahomby dia toe-tsain'ny olona izay vonona handray fanamby mandrakariva, handray fanamby, défi hoy amin'ny teny frantsay. Izany hoe indraindray mety isika mantsy rehefa hoe misy fanamby izany dia mety isika hoe ambopo izany, tena ilay olombelona nofosaina fotsiny izany. Fa eto dia Jesosy manao hoe nareo dia tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambodia. Mafy be nge izany hoe zanak'ondry eo afovoan'ny ambodia. Saingy tian'ny tompo ho ao an-tsaintsika fa tsy ny mahazanak'ondry antsika akory ny tsy ao am-biazantsika, fa ny maha-ambodia ny ambodia ny tsy ao am-biazan'ny ambodia. Ny olona mandrakariva mantsy dia heverintsika fa aty amintsika no miankina amintsika no mahatonga antsika tsy mahomby. Eny marina tokoa fa izao satria tsika mijery indraindray ny olana na ilay zavatra sarotra manodidina antsika dia heverintsika fa resy ao anatrehan'ireny tsika na tsy mahomby eo anatrehan'ireny tsika na tsy mahefa eo anatrehan'ny zava-tsarotra isika. Tsia. Ny zanak'ondry dia na dia eo afovoan'ny ambodia aza izy dia tsy manao ny fomban'ny ambodia akory fa manao ny fomban'ny zanak'ondry ihany. Ary dia izany toe-tsaina izany no tian'ny tompo toe-tsaintsika amin'ny asantsika, amin'ny fikelezana ainantsika. Dia izao tian'ny tompo ny ao am-biaza, tian'ny tompo ny hatsiary fa natao ahomby isika.
ary mahomby isika rehefa manana finoana, mahomby isika rehefa manana fahatokinan'Andriamanitra ka sahy mandray lay fanampy asain'i Jesosy ataontsika. Be dia be ny olona indraindray zay rehefa manao zavatra de matahotra ny tsy ahomby. Ndray maka nisy mpampilalao sinema anankiray antsoiny hoe Arnold Schwarzenegger. Nanazava ndray mandeha Arnold manao hoe ny mampahomby ny olona nge ozy de zao hoe ny olona zay tsy mahomby androany, tsy mahomby ny fiainana de miezaka mandrakariva miarina. Tsy hoe ny antsoina hoe mahomby de zay rehetra hoe mahomby foana, fa ny mahomby ozy de zao ny olona zay afaka mianatra ao anatin'ny tsy fahombiazana. Ny tsy fahombiazana lalovantsika eo amin'ny fiainana de manjary lesona. Ny olona tena mahomby, ny olona tena mahefa de zao mety mienjery izy, mety miakatra ny mafy izy, mety tozoina zavatra sarotra izy fa izao mijoro mandrakariva, sa mandrakariva, manao fanampy mandrakariva. Ary io tahaka ny mpianatra manala fanadinana. Raha ohatra ka mieritreritry ny tsy ahomby sady le mpianatra de zao tsy afaka tokoa izy na tsy afaka tsara izy. Hoy Arnold Schwarzenegger manao hoe ny olona natao ahomby na ny mpianatra natao ahomby de zao mpianatra tsy manana plan B. Ohatra manana fanadinana de mieritreritry manao hoe za aloha raha ohatra ka tsy afaka de zao no ataoko. Za manao an'ity fanadinana ity fa raha sanatria tsy afaka de zao no ataoko. De hoy Arnold Schwarzenegger manao hoe ny olona mieritreritra manana plan B na mpianatra manana plan B na mpiasa manana plan B de zao tsy mahomby izy. Fa izao eritrereto sy matoki fa io ny lalanao. Tsy maintsy mahomby ianao satria ianao manana an' Jesosy. Tsy maintsy mahomby ianao satria ianao tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny amboty saingy Jesosy efa miteny fa momba anao. Jesosy rehefa manala raha naniraka antsika ety amin'ity zao tontolo zao ty hitory ny filazantsara de ahatsiarovantsika fa tsy mora akory zany fitohina ny filazantsara zany. Miteraka fahakalan'ny olona antsika zany satria ny zavatra tenenitsika ny fijotsotra vavolombelona tsy voatery foana ho mety amin'ny fiarahamonina. Noho zany de sahy mandrakariva mahatoky an'Andriamanitra, manankina ny fiainana amin'Andriamanitra. Io de tian'ny tompo ho tsapatsika raha maniraka atsika ity am'izao tontolo zao izy. Hoy tsika hoe Jesosy de mampianatra atsika tsara ahoana ny fomba ahatonga atsika ahefa, ahoana ny ahatonga atsika ahomby amin'ny zavatra izay ampanaovan'ny tompo atsika, ny finoantsika, ny fanadikinatsika, ny fiainantsika eo aminy, fanakinantsika, ny faniriantsika, ny vinantsika, fa izao ao anatin'izany de zao ny fahasahintsika tsy atahotra eo anatrehan'ny fanampy zay hijoroantsika vavolombelona. Fa ny faharoa de zao eto koa ny tompo de maniraka na nanendry ny mpianatra handeha sororoa. Anankiray am'zay ataontsika hoe miantoka ny fahombiazantsika koa amin'ny zavatra ataontsika de zao ny fisokafantsika amin'ny manodidina antsika, fisokafantsika ny fahaizantsika mieritreritra manao hoe ny zavatra mitranga rehetra eo amin'ny tontolo andronao anio de tranga fanararoatra na opportunité, tranga fanararoatra zay afaka manjary mampahomby anao. Satria tsika mieritreritra manao hoe ahoana moa zany zao no atranga fanararoatra ty zavatra mitranga eo amin'ny fiainako ty, azo no atao tsara ny mampanjary ilay zavatra eritreretinao ho sarotra anjary ho tonga tranga fanararoatra. Izay toe-tsaina misokatra izay toe-tsaina miabo zay fa tsy toe-tsaina miforotra ao anatin'ny zavatra sarotra no tian'ny tompo ananantsika hoe sokafy ny maso fa ny Andriamanitra ao de zao Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ny Andriamanitra ao Andriamanitra tia anao, ny Andriamanitra ao Andriamanitra zay tompon'ny ny hery sy ny fahefana eo amin'ny fiainanao ka tompon'ny fahombiazana, tompon'ny fahombiazana sy ny fifaliana amin'ny fiainana isan'andro. Noho zany de zao tsy hoe miankina amin'Andriamanitra ihany ianao, zay zava-dehibe, fa minoko fa fenkinanao amin'Andriamanitra io de efa nataon'Andriamanitra manjary fahombiazana, ataon'Andriamanitra manjary fifaliana, ataon'Andriamanitra manjary toetra mahefa ao anatinao.
Atray matonga an' Jesosy eto naniraka mpianatra andeha joroaroa, eritreritra fisokafana amin'ny hafa, eritreritra fifampiankirana amin'ny hafa, tsy hoe miasa rery fa mieritreritra manao hoe zava-dehibe amin'ny fiainana ny olombelona, ny namanao, ny mpiarabelona aminao. Zany dia tranga fanarara oatra ahafahanao mahatanteraka lay zavatra asain'Andriamanitra atao eto. Zay zavatra faharoa zay azo tarafina am'ty lioka toko fahavolo ity, hoy tsika manao hoe ny fananantsika finoana de mahatonga antsika sahy miatrika ny fanampy tiany Jesosy atrehantsika. Am'izay fotoana zay de tsy ny herintsika no ankinantsika fa ny herin'Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao lay toe-tsaina zay fisokafana, toe-tsaina zay tsy mihidy, tsy mikatona, tsy mikaraikona fa toe-tsaina vonona hanao zay sitrapon'Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay aseho ity toe-tsaina ity zao, ny toe-tsain'ny olona mahomby koa de zao toe-tsain'ny olona mpizara fiadanana. Rehefa naniraka ny mpianatra Jesosy izy manao hoe mandehana, hitory ny filazantsara nareo, hitory ny fiaviany fahatsarany fanjakan'Andriamanitra nareo de zao mandehana tonoany ny fiadanana. Zany hoe anankiray am'zay tiany Tompo tsapatsika amin'ny asa fitoriana filazantsara, amin'ny fanaovana ny zavatra tian'Andriamanitra tanterahantsika de zao mivohy ny kolotsaina ny fiadanana, mivohy ny kolotsaina ny fiadanana, ny fandriampahalemana. Ny olona manana toe-tsaina mikorontana, ny olona manana toe-tsaina zay tsy milamina ao anatin'ny sainy ao de zao tsy mahomby izy. Zava-dehibe lay fahatoniana, lay fiadanana izay ao am-pontsika. Jesosy efa niteny an'io manao hoe ny fiadanako nge no avelako anareo hoe tsy taka ny fanomeny zao tontolo zao ny fiadanako fa ny fiadanako no avelako anao. Zany hoe lay fifaliana ao anaty, lay fahatoniana ao anaty, lay fahatokiana fa Andriamanitra de tiatsika. Zany de miantoka ny toe-po sy ny toe-tsaina anantsika ka mahatonga antsika mahefa sy mahatanteraka, mahavita zavatra. Io angeratra mieritreritsika manao hoe satria be dehibe ny materiel eo amintsika, be dehibe ny fitaovana eo amintsika dia mahefa sy mahomby tsika. Tsy ahoa Jesosy eto, aza mitondra kitapom-bola, aza mitondra kitapom-batsy na kapa. Zany hoe ny mampahomby anao amin'ny fiainana de zao tsy ny materiel akory fa ny finoanao, ny vinanao, ny nofinao, ny heritsaina sy ny herim-po anananao, miantoka ny fahombiazanao. Fa ndraindray ny olona mieritreritra ka ahoana moa zany raha tsy manam-bola nge za, raha tsy manana zavatra ohatr' zao, ahoana moa ny ahatafita? De Jesosy eto manazava fa tsy miankina am'zany mihitsy fa miankina amin'ny finoana aloha voalohany indrindra. Aza miankina amin'ny kapa ozy, aza miankina amin'ny kitapom-batsy, aza miankina amin'ny vola, aza miankina amin'ny fifandraisana hoe miarahaba olona de aza nge manana réseau, za mahafatatr'olona, za manan-karena, za zao noho zany dia tsy maintsy mahomby aho. Tsia, mandrakariva ny olona tsy manana an'zany rehetra zany ara no miezaka de manjary mahomby. Ary fantatsika fa be dehibe teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao ny olona nahomby tao amin'ny fiainana, nahomby taminy atao hoe nahomby eto izao tsy rafiny materiel loatra fa nahomby zany hoe nahatratra ny tanjona na nahavita lay fanamby napetraka. De zao reny olona reny zay maro dia betsaka ny olona zay nahomby fa tsy niankina tamin'ny materiel fa niankina tamin'ny finoana. Miavako amin'izao ataontsika hoe alakamisy zay fotoana itaomany Tompo atsika hibanjina ny fitoriana filazantsara de tiany Tompo ny anananao toe-po mahomby. Ny kristianina de zao tsy hoe natao handalo zavatra feno fifaliana foana izy, tsy hoe olona natao ahomby lalandava izy fa misy fotoana izay mety ho ketraka, mety ho kify fa izao manana ny toe-tsain'ny mpahomby ny kristianina satria manana an' Jesosy izy. Tsy mampaninona zay mety ho zavatsarotra lalovanao indraindray fa matoki fa manana an'Andriamanitra ianao. Dia zay mahatonga an' Jesosy eto miteny manao hoe betsaka ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Zany hoe manantena fahavokarana, fa ny fahavokarana de zao azonao raisina zany.
ny fahombiazana de azonao raisiny zany, azakivy am'izay mety ho tsy nety, azakivy am'izay mety ho tsy vita, fa matokia an'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra, betsaka angeny vokatra fa ny mpiasany vitsy. Zany hoe eo ampelantananao lay vokatra, fa izao lay méthode, lay fomba fiasanao, ny fomba fianatrao, ny fomba fandraranao, zany rehetrany dia fitaovana tokony ho anananao mba hahafahanao mioty lay vokatra tsara. Afaka malala hevim-pana telo lehibe ara ny ao ambadika zao lioka toko 10 zao entina mampahery anao de zao ho tsika manao hoe manana ny toe-po mahomby ianao, manana ny toe-po mahomby ianao, manana ny toe-po zay mahefy ianao, fa izao de afaka malala inona le toe-po, inona le toe-po lay toe-panahy de zao voalohany de zao tadidio fa ho tendren'Andriamanitra ho am'zany fahombiazana zany ianao. Andriamanitra ny mametraka anao, mametraka ao anatinao ny antso mahampanompony anao. Ary izay mahatonga an'lay io tsy takatry ataontsika hoe ny marina indray amin'ny théolojian'ny Jean Calvin momba ny antsoiny hoe prédestination, marina loatra fa azo edi-kevitra zany ary betsaka ny mety hevitra an'zany, betsaka ny tsy manaiky an'zany intsony am'izao taonjato ianantsika izao. Fa zay le tenen'ny Luka eto manao hoe nanendry fanendren'Andriamanitra. Dika zany de zao tanan'Andriamanitra no mitondra anao ka mahatonga anao mahomby, de manana ara finoana ny satany mahazanak'Andriamanitra anao, zanak'Andriamanitra anao. Ny toe-panahy zany de zao manana finoana fa zanak'Andriamanitra ianao. Fa ny toe-panahy faharoa de zao manana fiankinana amin'Andriamanitra, zay le dikany hoe mangata am'lay tompon'ny vokatra, mangata manana fiankinana amin'Andriamanitra, aza variana amin'ny herin'ny tenanao ihany fa manana fiankinana amin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany de zao manana fiezahana koa miasa. Zay le teneniny eto ny tapany fahadimy, fahaenina sy fahafito moa de manazava an'izay hoe tsy hoe ny olona mahomby de manana toe-tsaina misokatra ihany, manana toe-tsaina mahay mifandray amin'ny olona, manana toe-tsaina sa mandray fanampy, fa manana toe-panahy koa izy izay ambaran'i Jesoa eto fa manam-pinoana ary mampifamatotra ny finoana amin'ny asa. Tompon'irako malala ampahomby anao amin'ny fiainanao isan'andro ary am'ty alakamisy ty de matoki apetrao amin'Andriamanitra ny fiainana fa Andriamanitra dia fahombiazana ary raha mandalo zavatsarotra ianao de matoki fa mombanao Andriamanitra. Vavaksika tompo am'soronay zao ny amin'ny fanirahana zay ampatsiahivinao anay am'ty filazan-tsaramasinay ity. Ianao de maniraka anay tahaka ny zanak'ondry afovoan'ny amboty. Ianao de maniraka anay hitory ny vaovao mahafaly, zanaky ny fiadanana izahay, mpitondra fiadanana izahay, mpitondra fifaliana izahay, ary nataonao ahomby izahay amin'ny fitokinan'ny filazantsara. Ny fahombiazanay nefa tsy fahombiazan'olombelona fa fahombiazanao Andriamanitra. De omeo anay tompo ny herim-po, ny herim-panahy atsiaro fa Andriamanitra mampandresy any mandrakariva ianao anatin'ny sarotra. Mamelana helokay amin'ny fisalasalanay sy ny tsy fahatokinay ianao, raha koa fe amin'ny fahasoavanao ary ny tontolo andronay ity alakamisy ity. Mandoalika aminao zay tompo, jereo ny tanindrazanay ary miasa mahery amin'ny mpino tsirairay avy. Ianao nanavatra anay fa raha ny olonao zay nantsona amin'ny anaranao no avy anehitra tena ka hivavaka de manasitrana ny taninay ianao. De indreto zay tompo, mangataka famindram-po sy famelan-keloka mba hanasitrananao ny taninay, mba hanasitrananao ny firenenay. Dia jereo ireo marary, jereo ireo manana olana Jesoa, jereo ireo zay very asa, jereo ireo zay mamerina ny fandraharana araka ny tokony izy, de angatahanay fitahiana manokana aminao izy ireny. De manankina ny fiangonanao kosa izy zay misy anay tsirairay avy ho fiangonana masina eo ambany fahasoavanao hitory ny fahatsaranao Andriamanitra amin'ny mpiarabelona. De aoka napaka mandrakariva tomponay Jesoa ny fiadananao sy ny fifalianao zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Amen.